Nihodinkodina teo amin'ny resaka base Toliara foana mantsy isika tato ato zay ary mbola mandeha foana ny ady hevitra ety zero manoloana an'izay tetikasa base Toliara izay any Atsimo Nosy amin'izao ankehitriny izao. Ka nipitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino fa ny like ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampindrila mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Tonga tsy miaraba honina mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka sy tapaka an'ity chaîne ity tena ko amin'ity androandroany ity araka n'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fanehoan-kevitr'ireo olom-pirenena maro manoloana ny resaka tetikasa base Toliara no tena iompanantsika ato anatin'ity video ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Anisan'ny fiaraha-miasa mivelatra indrindra na io lafin'ny politika na io ara-toekarena ara-tsosialy no misy eo amin'ny Madagasikara sy ny volona Europeana. Marobe ireo tombontsoa azon'ny Madagasikara amin'izany satria sady azo antoka tsy misy teritery ary indrindra manaraka ny fenitra fa tsy entina amin'ny fotaitaitra ny zavatra rehetra. Tsy vitan'izany fa ohatra isanjato ny hetra amin'ny haban-tseranana amin'ireo karazan'entana hatramin'ny 7 haondrany resoratra maro any Europe. Ny iray ampahatelo ny fanondranana entana mivoaka avy ao Madagasikara miazon'ny Europe avokoa araky ny fanazavany Roland Kobia izay ambasador ny vondrona Europeana izay monina sy mipetraka ao Madagasikara ao raha nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny herinandro ny vondrona Europeana izay notanterahana teny ankatso ity mahasovo Europeana ity. Naneho heviny manoloana ny flankevitra ministra indray ireo zanaky ny faritra Sofia. Nilaza izy ireo fa tsy hitany karatra ny faritra Sofia sy ireo olana izay misy ao aminy. Na efa samy mampiakapeo sy nanao hetsika fanairana ny fitondram-panjakana amin'ny tokony hanendrena ny talemparitra ny fanabeazam-pirenena aza ireo olombofidy sy ireo olombotendry avy amin'ny faritra Sofia dia tsy nahitam-boka izany rehetra izany ary toa nanao antso amin'olona marinina sy amin'ny tany tsy misy olona izy ireo. Mbola tafiditra anatin'ny faritra sahan'ny fitondram-panjakana sy ny tanin'ny Republikan'i Madagasikara ve ity faritra Sofia ity sa efa kamboty tanteraka tsy misy mpiasy na tsy misy ilana azy sy vahoaka ao amin'ny intsony. Io ny fanontaniana izay napetraky n'ireo zanaky ny Sofia raha toa ka tezitra manoloana an'izany tsy fahinona ny vaovao mahakasika ny talemparitra ny fanabeazam-pirenena izany. Betsaka ireo olona izay nandefa tota taratasy ka samy manao tsindry amin'ny ministera ireo olombofidy sasany izay maniry hametraka olony eo amin'ny toerany hoy ny fanehoan-kevitry ny sasany. Ny sasany kosa milaza fa efa hatrizay tsy maintsy misy olona maro manatitra ny tota taratasy izay fitediavana io toerana io fa tsy sakana amin'ny fanendrena sy fandraisana andraikitra izany raha toa ka apetraka ny mahazava-dehibe ny fampianarana sy fanabeazana indrindra fa nohoavin'ny ankizy malagasy any amin'ny faritra Sofia iny. Fotoana toy izao no ilana ny fandraisana andraikitry ny ireo izay milaza ho ray aman-dreny zanaky ny faritra Sofia, ireo sojabe sy ireo tangalamena ary ny fikambanana maro isan-karazany izay mitondra anarany faritra Sofia mba mikaondoho manoloana ny zava-misy fa tsy hijanona amin'ny fanaovana fety fampiarabanitratry ny taom-baovao fotsiny hoy ny fanehoan-kevitry ny sasany indray manoloana an'izay tsy fahazoan'izy ireo talemparitra ny fanabeazam-pirenena izay. Andrasantsika eto ara no mety ho toy n'izay raharaha resaka fanabeazana izay any amin'ny faritra Sofia iny asa raha azo olom-baovao ihany eo amin'izay toerany talemparitra ny fanabeazam-pirenena izay asa raha hijanona amin'izao tsy fisiny talemparitra ny fanabeazam-pirenena izao hatrany. Andao amin'izay ho resantsika ny raharaha base Toliara izay nahitana fanehoan-kevitry ny pirenena maromaro tato ato zay. Isan'ny nandray anjara naneho hevitra manoloana an'izany ramatoa Sofia Ratsiraka ary nilaza izy tamin'izany fotoana izany fa mila dinihana ankaiky ny fanadihadiana mahakasika ny tontolo iainana eo amin'izay raharaha tetikasa base Toliara izay mba tsy hisiny fahapotehana eo amin'izay lafin'ny tontolo iainana izay araky ny nambarany hatrany. Ao anatin'izay dia naneho ny heviny ihany koa ireo mpampianatra mpikaroka manoloana an'izay resaka base Toliara izay araky ny voalazan'izy ireo hatrany dia toy izao manaraka izao. Niakatra tao amin'ny hainao manjery mpanjakana ny Dr Randriamalala René Paul
sy Dr Suleiman Ibrahim Andriamandimby izay samy mpampianatra mpikaroka eny amin'ny université. Naneho ny heviny mahakasika ny fitrandrahana izay ataony tetikasa base Toliara ireto manampahaizana malagasy ireto. Raha nozohina ny fanazavana izy ireo dia nanamafy ny tombontsoa lehibe izay tokony ho azo amin'io fitrandrahana io, izay ilaina fifanohanana sy ny fiarah-miasa mba hitondra fampandrosoana ho an'i Madagasikara. Marina fa ny Dr Andriamalala René Paul dia géologue environnementaliste ao amin'ny base Toliara no sady anisany géologue izay nahita voalohany ny fisiany fasomainty ao ranobe. Efa nisy ny fikarohana izay natao ho izy ka tamin'izany no nahafantarana fa ny fasomainty izay hitrandrahana ao amin'ny toeran'io dia tsy voatery any ambany lavaka fa misy ihany koa ny ambony tany. Izany hoe efa mipetraka ambony io fasomainty io. Ny olona be dehibe izay mivezivezy ao kanefa tsy misy maty akory nefa izy ireny. Anisan'izany ny tenany izay nikirakira fasomainty nandritra ny fotoana maro tao ranobe Toliara. Aoka ny marina no hivoaka ho izy satria efa maro ny fikarohana izay natao sy ny voka-pikarohana izay nivoaka ahafahana milaza fa zaka ny tenan'olombelona ny fasomainty ao amin'ny ranobe Toliara, ary vao marina ihany koa fa manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ihany koa izany rehetra izany. Nanome lanja ny lafiny fampianarana sy ny fikarohana kosa ny Dr Suleiman Ibrahim Andriamandimby, mpampianatra mpikaroka momba ny géologie appliquée au développement et à l'environnement eny anivon'ny université n'Antananarivo. Ho azy indray dia tombony ho an'ny mpianatra malagasy ny fisokafan'ny orinasa base Toliara. Amin'ireny toerana ireny mantsy no manao fampiarana sy fikarohana ny mpianatra. Misy université manerana ny faritany enina eto Madagasikara ho izy, ary manana ny sampam-pikarohana mikasika ny harenan-kibon'ny tany sy ny tontolo iainana avokoa izy ireny. Isaky ny hisokatra ve ny fitrandrahana ny harenan-kibon'ny tany dia hofoanana tahaka izao foana. Ho aiza izany sy ny zanaky ny malagasy indrindra fa ireo izay mpianatra eny anivon'ny université. Io ny fantaniana izay napetrany. Tokony omena sehatra ny manam-pahaizana hoy Dr Suleiman Ibrahim Andriamandimby. Nanome toky moa ireto mpampianatra mpikaroka ireto fa ny voka-pikarohana izay nataon'ireny mpianatra ireny dia azo antoka satria mitandro ny fikajiana ny tontolo iainana ary mijery ny lafiny fampandrosoana hatrany araka ny nambaran'izy ireo. Izay zay no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy. Misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa neto isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.